Ry havana dia ho ampitomboinao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hideran'ny Tompo isika amin'ny alalan'ny vavaka ry havako. Mideranao mankalazanao manome voninahitra anao zay Tompo, satria zava-dehibe no ataonao amin'ny fiainanay. Misaotra anao fa afaka namakivaky ny volana janoary, volana voalohany amin'ny taona izahay. Ary dia misaotra anao koa fa dia nomenao indray ny volana febroary, volana faharoa amin'ny taona. Misaotra indrindra Tompo fa matoa izay mbola velona dia noho ny famindram-po sy ny fitiavanao izany. Ary indrindra fandraisanao an-tanana mandrakariva ny fiainanay koa dia nirarianay Tompo ary angatahanay dia izahay moa izany tsy hisaraka aminao fa dia mba raiso an-tanana kosa Tompo ny atsipiriam-piainanay hatrany. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Arak'izany ry havana dia miarabanao fa dia nomeny Tompo ny volana febroary izany. Ao anatin'izany ny irarianay soa, irarianay ny tsara, ary indrindra irarianay koa mba andraisanao valimbavaka mandrakariva amin'ny Tompo ity volana vaovao ity. Dia izy ny hanome hery, tanjaka ary fahasalamana ho anao hatrany. Ry havako, tamin'ny volana lasa intsika janoary dia niaraka nandinika sy ny saintsaina ny amin'ny halehibehan'ny fiandrianan'Andriamanitra, ary amin'izao volana febroary izao indray dia hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Raha ny tokony izy izany dia hitodika amin'izay lohahevitra izay kanefa dia novidiako manokana sady ny andro sabotsy omalintsika namarana ny lohahevitra dia novidiako ry havana ity vavaka izay fiderana nataon'ny Paoly ity ho an'ny kristianina tany Efesosy, dia ny Efesianina izany toko 7:1-20 ka hatramin'ny 1:20. Novidiako izany mba karazany fiderana iombonantsika, vavaka ao iombonantsika ary miendrika tso-drano ihany koa amin'izao volana vaovao izao, sady mamehy ny amin'izany halehibehan'ny fiandrianan'Andriamanitra izany, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa atao amintsika, ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesoa hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen. Hitantsika ao anatin'izany dia hoe halehibehan'ny fiandrianan'Andriamanitra fa mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra izy, ary indrindra mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika. Zany ny ahitana hoe ananan'ny Tompo izany, ananan'Andriamanitra, ary dia nomeny an'i Jesoa Kristy koa izany fahefana izany, izany fiandrianana izany, mihoatra lavitra noho izay efa nangatahanao no nomen'ny Tompo. Ary dia izany no izay hoe irariana koa amin'izao volana vaovao izao. Fa izao kosa nefa miaraka amin'izay dia izay noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika araka ny hery izay miasa atao amintsika. Io dia ny herin'ny fanahy masina miasa ao anatintsika ry havana. Mahatanteraka izany an'ilay hoe io Andriamanitra iray, io Jesoa Kristy dia io ny fanahy masina miasa ao anatintsika, mahatanteraka an'izany zavatra tsara noho ny fiandrianan'Andriamanitra omeny antsika izany. Dia izay no mahatonga ny 1:20 ho azy ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ho an'i Kristy Jesoa hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay, tsy ny amin'izao ihany izany fa anome voninahitra an'Andriamanitra ny ampisintsika kristianina miara-miombona ao amin'ny fiangonana, ary tsy amin'izao ihany fa mandrakizay mandra-piverin'ny Tompo. Ry havako, hoy hoe ngamba tsy misy firarian-tso, tsy misy tso-drano, tsy misy fiderana mendrika an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina tahaka an'izany. Ary izay ny andrandrahantsika amin'ny fitiavana, ny andrandrahantsika amin'ny fanantenana, ary retintsika manompo ny Tompo fa manome mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahantsika na heverintsika izy. Dia ho tanteraka aminao sy ny ankonanao izany. Amen. Hivavaka ary isika.
mideranao ary izay Tompo, mankalaza anao tsy amin'ny teny ihany fa ingany amin'ny fihetsika koa, ary indrindra amin'ny ataonay amin'ny fiangonana sampino ao amin'ny fiangonana. Ny antom-pisianay dia hideranao, ny antom-pisianay dia ny hanompo anao, ny antom-pisianay dia ny vavolombelonao ry Tompo. Koa ingany tsy ho menatra ny amin'izany izahay, ary ingany tsy hanatsiana eo anatrehanao izahay, fa ho dia tanteraka ahy, ary irarianay koa ny taranaka mifandimby, dia mbola hanompo anao hatrany Jesosy Kristy amin'ny voninahitra anao amin'ny androm-piainany rehetra. Dia apetraka eo am-pelantananao indray ity volana febroary ity, ny fiainan'ny isan-tokantrano, ny fianaran'ny ankizy, ny asa aman-draharaha, ny fahasalamana sy ny mombanay rehetra, mba samy ho raisinao an-tanana Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ary havako ny hery sy ny fiadanan'i Jesoa. Amen.